Tavela amin'ny fanaiko. Tantara nosoratany nomenina ny fandresena. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara. Mamiratra, tahina ny lonasolo, fa sara koto arbonjy. Miaraka ny santatra, aina pikalo ary natenaina R. Tena lasa loha be koa zany androany a. Nefa mifanomboana amin'ilay répétition générale mbola miroso sasany eo. Tonga loha be any indray zaniko. Asa hoe mety ho avy andray ve zao Sarika androany? Izy mantsy le tovavy nambabo ny foko efa ela. Saingy mbola tsahako ny lazaina azy aloha zany hatreto hoe. Izy koa zanak'olona manan-katao ka manahy hoe sao dia mifidy sarany ireo ray aman-dreniny ka tsy mila na mbola sahirana kely ity. Mary ihany tokoa aloha ny tovavy ny sary zory taniko izay fa tsy nisy nanaitra ny fitiavako e. Sarika ihany no mambabo ny foko hatreto. Efa 10 volana sady moa izay vita amin'ny fianarako a. Sady efa miasa tsara amin'izao. Ary maninona moa raha boloko amin'ny Sarika amin'izay ny fitiavako e. Mila manamboatra saina fotsiny rehefa tsy tinina hoe tara loatra ohatra fa efa misy miaraka aminy. Allô, allez, za Sofera. Andeha hanao répétition fa ny mahagaga dia tsy androko mihitsy nahita ny androm-pindro ao am-piangonana. Manam-pitiavana azy aho sady efa nasehoko tamin'ny fihetsika foana izany hatramin'izay fankalalanay. Saingy toa tsy tsapany akory e. Ny olana koa dia ilay resaka dada sy neny hoe tsy maintsy izany Erika izany hono no mivadiko. Hoay, tena Sarika iny tazako teo iny. Ary aleo antsoina. Sarika! Sarika! Fa izaho koa ary izany miantso azy izany. Ve hiandry mpitendry. Sary mpisaina ny andriro Sarika. Aleo anatonako. Manao azy Sarika? Salama Lesia. Fary mahita ny lahy. Za koa ary faly tafahoana amindriko. Mitovy izany sikako. Ary ianao nga tsy andehanao repsy e? Ianao koa dia manatsafa. Efa hitanao mandeha io zako. Ary efa vonina tsara izany a. Tena vonina be mihitsy a. Ary neveriko fa tsy nahemy mihitsy ndrito ange. Aiza koa e. Ary nga ianao tsy naterin'ilay fiaranareo iny ta? Mba te handeha hitongotra kely izy aho. Dia nasaiko nalany Sofera tetsy aloha tetsy a. Fa Sarika o? Ahoana lesy? Tena mahafinaritra anao ianao le... Sao le manina rianja. Tsy azoko. Ianao le mihiry sady manga feo a. Ianao ary ny tena mahafinaritra be rehefa mitendriko. Sady mahay mihira be koa. Zany ve? Mangoritsina mihitsy natanatiko rehefa maheno feo kiratindrenao sy hiranao. Fa misy zava-dehibe tiako ambara aminao marina ary Sarika. Tonga tela zao lesy a. Iny indray ary tia manao sary teny ity. Zao e. Tiako ianao. Efa ela ny tianao saingy zao ko sahako ambara aminao zany. Za koa ange efa ela ny tianao e. Tena tiako loatra ianao riandra. Saingy faly be fa haitsika efa mifankatia zao vao mifamboraka an'izany. Saingy ohatrany tsy tiako ho ena kiny toy an'ilay sainga. Fa rehefa tian'andry dia ampy izay. Lesy a. Ohatray? Fa inona aloha no mampitomany anao tampoka teo e? Sa ranomasom-pifaliana? Ka indrisy riandra. Misy lalahy izay ihany. Erika amin'ny anarany. Anakarena be hono izy izany. Dia laza tamiko dada sy nefa hoe
maintsy io lehilahy io no vadiko. Ay ve resaka vady atolotra e. Fa maninona moa raha tsy manaiky fotsiny ianao e. Efa tamin'ny andro ny taolo hoe zany. Ka dada sy neny nge nilaza hoe raha mbola teo zanany hono aho dia tsy mety manaiky e. Samy hoe fa zazam-pakato ray aman-dreny raha teo. Indray rery sarika e. Dia ahoana zany ny amintsika ka? Zao lesy a. Ny vatako no anana ny dada sy ny fahefananambady an'izany lehilahy zany. Fa ny foko kosa ho anao irery ihany ry tiako a. Ary toa lasa saina be ndry izany e. Tena tsy sitrako mihitsy nge lesy ny anambady an'izany Erika izany e. Zao no lasaiko andry a. Akinao amin'ny tompo fa hainy mandamany zavatra hery. Raha mba ilay olo tiako sy tia mantsy no lasa vadiko a. Ah? Fa izy zany olo tianao sy tianao zany sarika? Aza maka lavitra lesy a. Ianao zany fa ho izandray e. Manaitra ako ianao ka. Tsy manaiky androany raha tsy miandry bizoy kely. Ao aingana. Alô rehefa vita andrepy sa dia omeko amin'ny takola kely ahy. Mamy kely nge lahy ty e. Sarika, mino aho fa rehefa anjarantsika miaraka dia ho tanteraka foana. Ve ty sarika ty ka efa nanam-pitiavana koa e. Saingy izany Erika izany zao manembatsembana amin'ny fankatiavanay. Toa lasa saina be lahy e. Tsy valinao akory ilay fanontaniako teo. Fa inona moa no nanontaniandry teo ka? Mety handalo sedra mafy ho atsika amin'izao fiarahantsika izao. Dia vonona amin'izany ve lahy? Vonona kia. Enona dia hamoizako ny aiko azy. Tiako loatra ngendry ity e. Misaotra betsaka letsy a. Iandro, hatramin'ny nahitako anao voalohany anie dia efa nitsiry tatapoko ny fitiavako anao e. Na zaho koa aza anie toraka izany e. Tsy mba nisy tovovavy nambabo ny foko raha tsy ny irery ihany. Zaho lesy mi fa ny fahafantarana dada sy ny fiarahantsika dia mety hampihovevitra azy ry ihany a. Engany aky. Zaho indray mantsy mihevitra hoe izay tsy dia manana antony no mety tsy tiavany anahy. Akino amin'ny tompo lesy a. Tena nydravalo be andro amin'ny fifanilana tsara ny repsa. Fa tsy fomba ny andro no mandeha aloha rehefa mirava ohatr'izao fa nanino ary. Aleo arahako avy aty aoriana. Way, fanakaiza ary izy teo? Ary iza kosa manampina masoko izany e. Zaho ihany akery mahalala ny foko a. Ianao koa dia manaitra ka. Fa tena nydravalo be sika e. Maninona raha mba mandehandeha aloha vao mody e? Mety mihitsy izany. Dia aiza ary izany mitondra lahy e. Ndao eny Analakely e. Sady mba tsy dia lavitra ny fodiana avy eo. Ay, ndao ary e. Dia mba tatany lesy a. Ao ary e. Ohatran'ireny efa mpifankatia efa ela ireny tsika amin'izao e. Hita ao lesy. Fa ny dimy sasana tsy maintsy mody fa sao dia be dio a. Eny akia, ateriko mihitsy ndry. Ohatrany hoe misy lehilahy lava ranjanana iny aky teo manara-maso antsika foana.
Tsy nahatsikaritra an'izany lesy a. Be olona be loatra koa ety Analakely ety. Tsy tazako tampoka teo koa izay nalehany fa avelao anka. Oay, toa efa midiny sasany latsaka kely foana izao. Mila mody farazainga ana lesy a. Eny tokoa. Ary andao ateriko indria. Andao ainga anary andeha malaky e. Teny efa minena latsaka dimy vao tonga teto am-bavahadinay. Misy azy izay dada sy neny ao. Efa tonga indri fa mila miala tsiny kely amin'izareo fotsiny. Fa zao Sarika. Miaina ny lahy e, dia lazao malaky. Misy voady lazaiko anao ty. Lazao haingana ho afantary ety any. Sarika. Tsy hanambady mandrakizay raha tsy ianao no lasa vadiko. Andray, tiako be izany vadiny lahy izany. Madika fa izaho koa hiady ho an'ny fitiavantsika. Izay fa lasa. Dia tsy mba misy bizou kely akory ve aky? Ao ary. Andram-piona lesy a. Sarika. Sarika ô. Hoavy. Ahoana izay ry dada? Fa iza le tovolahy nanatitra anao teo am-pavady iny? Izy iny? Inona reny mivaliko any dada e? Ndrasy fahitako. Namako fotsiny re indry dada. Mpiara-mira aminay ao amin'ny korala ao e. Dia tsy maintsy hoe fanatitra aty am-bavady mihitsy ny korala mianakavy, ha? Ka tsy martaraiky be ange voandrava ny répétition-nay dia tsy natokana e. Izay no antony. Tsy ilaingako marina. Ay ve, enga ne ka tsy tovolahy fanadala aminao iny a. Soma tsika ho afa-baraka amin'ny erika ao. Aza manary ery dada. Neny ô, avy vetivety nge ianao azafady fa misy zava-dehibe resahako aminao e. Fa ahoana izay anaka? Mipetraha mihitsy aloha neny e. Neny ve mitsangana dia ahoana ny resahako an'izany? Ka eto ary ny resakao e, miaina anao a? Fantatrao tsara moa hiandry mpitendry zava-maneno ao am-piangonantsika iny e. Fantatro tsara izy fa ahoana ke? Mifankaty izay ry neny a. Ahoana tsara hoe? Dia ahoana raha fantatry ny rainao izany? Efa namepena nge ny rainao fa Erika ihany no vadinao e. Ka tena tiako ane hiandry ry neny e. Eno kely nge fa ho tantaraiko anao ny fomba ny fankatiavanay e. Ka tantarao ary e. Dia izay ry neny a. Mikasa hivady mihitsy izay satria izay ny voadiny. Ay ve izany e. Raha iandry aloha tena laniko tsara mihitsy na ny toetra na ny endrika e. Fa ny rainao no asa. Ary manina raha resahanao any dada ny momba ny andry. Sao dia mba hanaiky ny fifankatiavanay izy. Dia hajanona ny momba n'izany Erika izany. Mety izany akia. Ao fa raha alina ihany dia hiresaka aminy. Wow! Misaotra betsaka neny. Sambatra manana anao.
andao amin'izay raha ny voatory fa efa tena alina ange izao e. oka aloha fa misy resaka kely atoko aminao e. Fa resaky nandray ary nen'ilay ramatoty za ange fa te atory be. Zao ary fa maninona ho asa rika raha mba havelantsika isafidy izay tiany fa tsy hoe terentsika fotsiny izy anambaly izay olona metsotiany akory. Tena marina mihitsy izany lazainao izany reniny a. Saingo mino fa tsaronao tsara moa le tsika sahirana be taloha iny. Dia inona ny idiran'izany? Eno tsara ary fa ho tantaraiko anao e. Tao anaty fahasahiranana tanteraka ho antsika tamin'ireny dia nindrana vola be tamin'ny erika. Nindrana vola be ianao raha velo? Ay, tokoa moa mbola tsy nilazaiko anao izany. Fa ho aporako aminao marina izao e. Ka lazao aina anary e. Herintaona lasa izay dia nindrana vola 50 tapitrisa tamin'ny erika. Tsy nety nefa le aferana naovako azy ka banky ary tsy tafaverina intsony ny volany. Tezitra mafy izy ka saika angadrainy ahy e. Dia ahoana? Toy izy hoe? Eno tsara fa ho tantaraiko anao ny resaka tamin'izany e. Hoe ahoana izany? Mba tantarao e. Tena mba azaka-draina re ary mesy erika fa hitady hevitra ny amerenako ny volanao e. Tsy maintsy migadra ianao, tsy ho tafaverinao izany mihitsy ny volako 50 tapitrisa ariary e. Aza mba atao an'izany moa re a. Inona ary ny azo atao mba hifanarahantsika e. Zao hoe misy fifanarahana vaovao ty raha mety aminao dia afoiko anao daholo iny trosako iny. Ay, vonona ny anatanteraka azy e. Raha mety ho vitako ka ianao tsara ry aho. Tiako iny zanaka vavinao antsoina hoe sarika iny raha omenao vatoko. Raha manaiko vatoko izy dia afoiko anao daholo ny trosako rehetrarehetra any aminao. Ary fanampin'izany dia omeko 50 tapitrisa ariary indray ary ianao mba hanavotanao fiainanao fa... Aleo ary resaka aminy ary aho fa mety izany e. Aza tapahana aloha ny teniko e. Fa raha tsy manaiko kosa izy dia na ianao maty na ianao migadra mandra-pahafaty. Dia izay le resaka raha niba. Hitanao ihany moa fa tena enjana izy ty dia atao be eo aminao ary ny toerako. Ay ve rainy ka izany ny zava-misy dia nafeninao ahy e. Ka izay ny antony natonga ny sarika tsy maintsy atao vadiny. Fa manina nefa raha alohantsika any izany vola izany e. Ataoko ty volantsika ny amin'ny banky aza efa mahatratra 53 tapitrisa ariary. Ka voaingana mihitsy any noho ny resaka momba an'izay fa tsy nety izy e. Dia toy izao ny resaka tamin'izany. Inona ny tianao tongavana raha velo Tsy izany fa efa mba nahangom-bola ihany aho izay e. Ka nanatona anao aho fa honerako avy roa eny ny volanao. Sarika mantsy ohatra ny tsy vonina nanambady anao Hoay le ty e. Ampafiry ny volako rangasy e vola kelinao Ny ary efa fifanarahana dia tsy maintsy tanterana. Raha tsy lasa vatiko sarika dia misokatra ho anao ny varavarany fasana. Zay fa lasa. Dia izay reniny izay ny teniny ka manahy mafy ny haiko e. Tsy hitako intsony izay atao fa mila ho vaky hatramin'ny lohako mihitsy. Maharaina indray tia ny andro ary efa mifoha ary ve izay sarika. Andraso hoe jereko any an-dakozia ihany. Ve neny efa mifoha koa e. Za fa nikarakara sakafo ato an-dakozia fa bonjour aloha e. Manahoana ry? Neny
aza tantaraina amiko tsony resaka ro sy dada Aline fa epareko daholo. Fa manina ianao miandresaka olona ohatr'izany? Ary ianao ty tsy mahalala fomba? Zany angano ampianarana ianao. Tena mifona ary neny a. Mba tia heno valiteny dada momba ny asiandry a. Kanjo ny tsy ambaratelo indray ny henoko. Dia ahoana ny hevitrao? Tsy manameloka ny dada. Teza moa ny toerana nisy antsika mianaka raha nigadra na maty teo dada e. Dia ahoana izany momba ny andry? Sa Tena tiako sy mamifoko tokoa i andry. Saingy tsy anjara angamba ny anay e. na za koa aza tena mankasitraka ny fiarahanareo satria tena maniry azy inovin'antoko mihitsy a. Nefa dia tsy mba nilasainao any dada akory ny momba azy. Toa resaka hafa indray no resahanareo. Ka tsy izany angehaky fa mandalina aloha zareo izany olona mandondona vao maraina ao ambany ao izany e. Manahoana tompoko? Salama kia. Aza atao an'izany hoe tompitopoko izany fa atso fotsiny hoe Erika ry manjakely a. Afaka mandroso ve aloha? Mandrosoa re. Ahoana? Efa vonona tsara izany re amin'ilay amaratsika atao Tsoela? Ah? Maninona tsara? Fa mary antsika ahoana? Ohatra angamba mbola tsy nilazainy rainao anao izany e. Dadany ara mbola tsy niteny an'izany fa sao dia mba misangy ary ianao raha mise. Tsy misangy izany fa ianao ny tena tsara vitana be ka. Tsara vitana ahoana fa tsy azoko. Izao ary ka ianao tsara anisan'ny mpanan-karena sy mpanefoefindrindry eto Madagasikara ny tenako. Ary mbola tsy manambady aho ka ianao no safidiako vadiko. Fa maninona ny tsy maintsy hoe za? Ka izay no antony nilazako hoe ianao ny tsara vitany indrindra ry manjakely a. Izao raha mise a. Za tsy mitady olona mpanan-karena fa efa ampiany arenan'ny ray aman-dreniko. Ohatra Ary tsy lehilahy toanao izao koa no tiako e. maninona tsara hoe rikalakely ty? Mila miresaka amin'ny rainao sao dia izao. Lasa ianao mandeha any dia asivo makaty izy. Mety tia izany ilay atao hoe Erika. Masika ohatran'ny biby marina. Sady ny maso mena mampatahotra. Ary aingana ianao fa inona mbola mampidororo anao eo e? Lazao izy hoe mitady ianao Erika. Lasa ary ahy e. Angakaingana. Mesy Erika. Ay, mitady asa e. Manahoana? Andao mihitsika ho atsy amin'ny fiarako atso aloha fa tena misy zavatra tsy milamina. Andao ary. Ka hoe to ary zato resaka se. Fa alio fotsiny ary ny fanontaniako e. Vonina maly any singa izay e. Iza le bandy niaraka ny tamin'ny sarika omaly tokony tamin'ny 4 ora ariva iny? Ahoana tsara. Tazako ny fampitantana teny Analakely izy roa omaly. Sao dia mba diso kosa ianao Mesy Erika. Amin'izany lera vao tondronao izany anie ka any am-piangonana izy mianatra ire. Ary amin'ny 5 vao mirava. Sao dia mba olona mitovy izany e. Eny ary. Fa dia mbola tsy tezitra dia aza manafina mihitsy na kely aza. Fa maninona moa izany tsy nilazainao tamin'ny sarika ny maharaazana eo atao amin'ny volana Jolay ho avy izao io? Fa tsy voafako maly kosa ve ny resaka iny ny tapaka e. Sady sarika ny hoe mila mpiomanina tsara fa tsy hoe taitairina ohatran'izany e. Dia aza matahotra ianao fa tsy maintsy manaiky izy e. Bon, tsy mila resaka lava be fa mila hoentintsika any amin'ny dokotera sarika. Ka raha toa mbola virjiny izy dia milamina. Raha toa kosa tsy virjiny intsony izy dia efa fantatrao izay ny tohany ravelo Fa roviana nefa izany e. Ampiomana izy fa nio amin'ny roa latoran-kanjo maka anareo mianaka. Eny ary se miandry anao izany izay mianaka e.
Ry Sarika! Sarika! Aiza ianao a? Ikia fa ina mahataitaitra ny dady e. Mila miresaka tsika mianaka fa mandeha fotoana e. Efa fantatro ny zavatra rehetra ry dada. Indrindrindrindra ny fifanarahanareo sy Erika. Ay ve efa fantatrao anaka? Tsy maninona fa vonana ianao ny sorona ny fitiavako. Raha izay no ampilama amin'ny fiainantsika. Mino aho fa ny reninao no nalalanao an'izany a. Fa ny olana anie zao de... Fa olana inona indray e? Raha tsy virjiny tsonono ianao a, de mety hanaraka hatramin'ny haiko mihitsy. Raha ny amin'izay indray ry dada dia madika ahy ianao. Tena mbola virjiny a. Na dia mifankatia aza sy andro mpitendry ao am-piangonana. Ay ve no sy antoka mifankatia anaka? Marina ihany zany le voalazan'ny Erika raha izany ka. Fa mitandre mamafy ianao anaka fa zava-dozana zany e. Ka iandra ingery dada ny tena tiako e. Ka naza koa aza nge anaka tena mba nitsiritritra ny zazalahy inovinantoko e. Raha mba izy mantsy no lasa vadinao fa tsy iny Erika mpanao tsindry azo lena iny. Misaotra anao ary dada no nitoetsaina tsara nananao a. Fa hono marina ho ah. Hoe ahoana anaka? Maninona moa tsika raha mitsoaka amin'ny findramonany amorontsiraka any dia miaraka amintsika any andro. Ka efa nysainika any anie zany e. Fa tsy mety e. Tsy maintsy ho tratrany tsika raha manao an'izany. Erika anie ka tsy misangy sady manana ekipa maro e. De izay zany se fa monjy fidiny izay mianaka. Efa milamina ny zavatra rehetra. Raha reny tany amin'ny dokotera reny aloha dia tena milamina e. Fa zao raha velo Mena an'izay a. Zao tsy mila maheno intsony aho hoe ola misy lehilahy miresadresaka amin'ny Sarika any na koa hoe manadala azy. Tsy te hahita koa ny masoko e. Fa raha tratrako dia ataoko mahita ny tsy fahita. Aza manary se fa tsy isy an'izany intsony a. Andefa pitsikilo maromaro fa zay zany e. Dia ampitandremy tsara koa ny zanakao raha velo Teny efa sasany andro tery alavidavitra tery le zanako marina. Andao amin'izay ry Sarika fa lasa izy a. Ndoary fa sady mbola hiresaka kely sika telo mianaka rehefa tonga any an-trano e. Ndao ary e. Dia atao ahoana izany ry dada sy neny nanambady an'iny lehilahy tsy mataho-tody iny a? Ento koa anaka. Misy foana ny mampahorona dia azo lazaina hoe manam-bola azy tsika. Na reo mianankireto koa ka be safary be ohatran'izany ka. Aleo tsika hivavaka iray saina dia apetraka amin'Andriamanitra zao ady zao. Mino fa ilamintsika. Tena marina tokoa izany teny dady izany. Andriamanitra mahay zavatra rehetra sady mpamaly vavaka. Tena resy lahatra fa andao azy samy andohalika tsika dia hitolona-bavaka e. Ndao ary e. Efa ho ray volana izay tsy nahitako any Sarika. Tsy mitsahatra mivavaka ho azy sady mametraka amin'ny fitiavanay eo am-pelantanan'ny tompo. Enganinka mba ho izy no vadiko. Tena malahelo anazy mafy ahy zany Fa nisy inona ary no tsy tonga namonjy an'ilay fety farany iny izy sady tsy tonga mivavaka sy nanao répétition intsony. Dia ilay takarivana naterako azy iny ve zany no nanay farany? Aleo mihitsy ho any amin'ny zareo any dia ataoko izay eo nanamiko.
Iny kosa fa misy mama mivavahady. Salama tompoko, saika mba hitady any Sarika azafady. Miandra! Manatona ty fa ty ahy e. Aleo eto mitakitakina kely antsika miresaka. Sarika, malalako marina. Manao ndre? Tena nalahelo be andria dia tonga aty izao. Na za koa zany tena nalahelo be an'lahy e. Fa tsy afa manoatra e. Fa mbola tsy niova ny fitiavako an'lahy. Tsy aroaroako izany tiako izany e. Andra, mbola tsy afaka tantsaiko ny fahasambarako fonisika nampiaraka voalohany iny. Ndray aiky. Faly be aho maheno an'izany teny ry izany. Saingy. Zay indray le saingy ndry a. Indrisy. Tsy anjara angamba ny antsika ry Andra. Maninona tsara? Zao lesy a. Ty resy fa efa nosoratako amin'ity taratasy kely ity ny numeroako. Voaray ty fa misy inona? Mba tsy hoe amin'inona fa azavaiko amin'lahy amin'ny Antsipriana ny zavatra rehetra e. Tsy azoko. Dia aloha lahy mialainga ane sotra trany tady io na misy mahita. Way! Sady mitra mivavahady mihitsy ny fiaran'ny Erika. Fiaran'ny Erika? Dia ahoana ny atao aky? Arao aho fa avoakako amin'ilay vavahady kely atsambadika tsy lahy dia tsy mifaneno nareo. Andao ainga anare. Tonga ato an-trano ihany a. Ary aleo amin'izay antso ny Sarika ka. Allo? Iandry ihany ty e? Ve lahy ihany e. Tsy dia manam-potoana iresahana firy aho fa hovitiniko farak'izay aingana ny fanazavako azy. Miano andria raha e. Tsy maintsy manaiky ho vadiny Erika ihany lesy aho satria... Satria maninona e? Aza tapahalahy mihitsy aloha ny teniko e. Fa inoatra amin'ny farany dia toy ny fo. Eny ary e. Dia miala tsiny aky a. Toy izy hatramin'ny farany amin'izay ary e. Dia izay lesy ny antony a. Tsy haiko raha metsiny ahy lahy. Tsy mahametsiny andry ahy a. Fa dia vitan'ny Erika daholo ve izany zavatra notantaraindry teo izany? Tena ratsy toetra be nge lesy iny e. Sady tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa zao a. Mitandrema mafy lahy amin'ny Erika iny fa tsy misangy ino hidady izay a. Eny aky a. Mivavaka mafy mba amin'ny fanambadiantsika no tanteraka. Ijaly nge ndry raha ny anareo no tanteraka eo e. Eny lesy a. Samy vavaka mafy tsika e. Ohatran'ny fiaran'ny PDG-nay izany le fiaran'ny lazain'ny Sarika fa fiaran'ny Erika iny a. Fa mangina koa aloha lalako mody izany. Lay tena efa amin'ny 5 sahady. Tena taraiky marina. Ainga lisany vazavotitra tsony iny e. Tonga dia sambora avy hatrany. Fa fiaran'iza koa ary tia mijanona tamiko ity. Dia misy roa mivoaka manantona anary. Fa ataonareo inona e? Tonga dia velesy ilay sotoranany e. Tena mandeha raha be izany lohako izany. Mbola aizany azo alara ihany a. Dia lesy ihany lesy fa miseho mafy be a. Tandremo fotsiny sao hoe sorolisany ainy. Fa aiza ary za zany?
Efitra mangina misy seza roa sy latabatra iray ty misy anaty, dia misy jiro tsy dia mazava loatra. Ay, tena mifaritra mafy eto ambony seza koa neza zany e. Zay vao tadidiko. Le fiara katikatara nanaraka anahy iny dia le olona roa lanamono anahy. Tena mbola marary ane zany lohako zany e. Sady mbola mitateraha mihitsy. Ary aleo hivavaka aloha fa tsy haiko izay mbola mety ho toy ihany izao Jesosy eo, mamindrafo amiko dia mamindrafo amin'ireo olona nanao ratsy anahy. Apetrako fiaina eo ampelantananao ny fiainako sy ny adiko rehetra. Misy olona manatona izany. Tonga soa eto amin'ny afo be eto tany lesy randry mba fantatrela moa hoe izy za miteny an'lahy zao. Tsy mahafantatra anao fa inona zany ny antony anaovanareo anato izao e? Sakafo tsara ary ny sofina dia nohy tsara. Zany atao hoe Erika, fofombadiny Sarika raha tsy fantatrelahy. Ary fantatro fa ilany manatala ny lohany. Ianao zany dia manao tsindry azo lenazy sy ny ray aman-dreniny. Tsy tianao Sarika fa zany tiany ka miangavy anao mba... Mbola mahay vava ihany le ho faty tsy oely ty. Zany ary aloha ny daka be tatazo e. Tena nianjera niaraka tamin'ilay seza marina fa tsy misangy tokoa ty olon-dratsy ty. Atao veloma amin'izay lesy ny tany Fa ataonao iny ny anjo maranitra be iny? Atsatoka eto amin'ny folona ohatran'izao. Vita ny tantarany lahy zay randry anahy rery Sarika Virjiny. Efa tonga eto amoron-dranontsika zalahy. Alohan'ny hanipazana ny vatan'ilay ry ao anatin'io rano io nefa dia ino tsara ny torohevitra omeko Oay, toy ny voaka amin'ity vatana iray ity lasa manana vatana vaovao ve zany za sa ahoana? Io mitsitra toy ny maty io ny vatako anankiray. Za le mivoaka kosa ohatra maivana kely zany ny fatsapako ny tenako, sady lasa manao akanjo fotsy mamiratra. Ahoana ary zany? Ohatray, misy tonelina boribory mazava be niseho tampoka teo koa io. Ary iza koa ary tovovavy manao akanjo lava mamiratra be midina avy any ambony any io Yandry arabaina ianao fa vita ny adinao. Tapitra ny fijalela sy fahorianao. Efa nandresy ianao zao. Andao hiaraka mikody any am-paradisa ho any amin'i Jesosy Tompo. Ahoana tsara hoe tompoko? Andeha hody any am-paradisa? Dia ahoana ny fahorian'ireo ray aman-dreniko sy ny zandriko? Ary ahoana koa ny fikasanay Sarika? Tena miangavy re tompoko. Aleo mba hijanona raha mety Eny ary, afaka mbola mijano ianao fa reto misafidy roa ka afaka 3 andro dia tsy maintsy misafidy indray amin'ireto ianao. Ka lazao ary fa tsy maintsy misafidy iray zany zahay Safidy voalohany mody any am-paradisa ianao ka ho fafana ny alahelo ny ranomasy rehetra ary ho sambatra mandrakizay ianao. Ary ny safidy faharoa tompoko? Ny safidy faharoa indray hijanona ety ambonin'ny tany ianao ka hiverina amin'ny nofo aman-drandray ary hiverina amin'ny fiainanao teo aloha ianao. Sainy tsara nefa vao misafidy ianao fa afaka 3 andro isika miona. Mandra-pio ny andro. Dia ahoana no... Oay, taonanjavona tampoka teo ilay tovovavy tsara tarehy mamiratra. Ary tsy tatsony koa ilay tonelina boribory mazava be teo.
dia izay ry zalahy fa mainkontsika mba atao dia atsipazany anaty rano any amin'izay fatin'le ry. Erika aza tsy mpiany anaty rano izany se vatako ray io fa mahavelao eo fotsiny a. Ory zalahy, aza tsy mpiany ino a. Tena tsy maheno anahy mihitsy koa ry Erika sy ireo namany. Oay, natsipiny any anaty rano tokoa ny vatako anankiray. Eny fa niditra ao anaty fiara izy ireo dia lasa nirifatra. Efa ho 2 andro aho izay no mivizivizy tany an-trano sy tetỳ an-dalana tety. Tsy misy mahita amin'ny fisiko ny olona rehetra na hoe mandre ny feoko akory. Fa ahoana ary? Ny mahagaga dia tsy mahatsiaro noana na mangetaheta mihitsy aho. Ary aleo andeha ho any amin'ny sarika fa izy ngamba mety ahita sy andre amin'ny feoko. Ho avy aho malala. Tonga eto am-bavahady a. Mba ao ihany ary ve izay sarika. Aleo potseriny ity sonnerie ity e. Oay, ary tsy mety potserina koa ary ve izy izany fa tao miletika fotsiny aminy ny tanako e. Ohatray, ary tafiditra anaty tamboho koa aneza zany e. Ve za ty ka afaka miditra na dia amin'ny rindrina azy e. Efa tafiditra ato anatiny a. Ary io tazaka eo amin'ilay toerana niraisahanay iny sarika. Aleo tonga dia natonako e. Sarika malalako, tonga aky za. Salama tsara vendry? Fa tsy maheno anahy vendry e. Za nge efa saika tsy hitandry intsony e. Efa saika lasa tany am-paradisa. Fa hoaizy ndry e. Iandry ange tia miresaka aminao ty e. Ary aleo alahako fa toa lasa niditra any an-trano any izy. Mihino aho fa tsy mahita na mandre akory zany sarika matoto mamaly anahy mihitsy. Tsy misy olona mahita na mandre intsony aho zany. Sarika! 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 Ary miantso anazy aneny ny reniny e. Ary aleo endroko izay resaka izy ireo ao. Ahoana ary neny a? Tô malahelo be ange fijeriko anao fa misy inona e? Mitony tsara aloha ianao anaka. Fa loza nge. Loza ahoana ary neny a? Mampatahotra koa ianao ka? Mitony aloha dia no tsara. Vao avy niantso ateo ny rainao. Nodomandro ny andry. Iandry? Iandry izy ary neny a? Iandro sakaizanao rehefa iza indray a? Misangamiko ve neny sa tena marina izany e? Tena marina ky izany a. Nisy nanindrona antsy izy ary natsipin'ireo tsy mataho-toto tany anaty rano rehefa tapitra ny ainy. Ny maraina teo vao nisy nahita rehefa simba ny razana. Kara-panondro sy ny fitafiana teny akodo no nahafantarana azy. Andrery neny. Dia lasa sady ve ny olo tiako. Mahereza izany zanako izany fa tsy anjara tokoa ny anareo e. Tena tiako ange izy ry neny e. Raha mba fantatrao mantsy ry sarika hoe eto anilanao eto a. Mety tsy nitomany sy votona alahelo ohatran'izao ianao. Tena andeha fa tsy zakako mahita anao kotran-dranomasy ohatran'izao ka.
efa tokony anainga inga atsika raha nivo e. eny rehefa andraso aloha iresaka misarika vetivety a. ay malaky ary fa miandro eto ah e. neny fa ho aiza ianao sy dada? mangina amin'izay zany sanako izany fa andeha hamangy amin'ny fahoriana izay sy nyrainao. sa akory neny andeha? tsy zakanao ny any re anaka mijanona mihitsy aloha. taraiky be tsika fa leo izy andeha e. ao fa ezaka mahery ary dada sy neny a. andeha tokoa na dia anompo masikely farany azy fotsiny azy e. dia mimanainga anarindry e. tena mila tso zakako ny mahita an'ireto fianakaviako votona alahelo sokotsan-dranomasy ohatran'izao ka iny moa dia safotry ny alahelo mihitsy raha mba fantatr'izy ireo mantsy fa eto koa iny sarika sy ireo ray aman-dreny ny fa nahavita amin'ny famangina. veloma nyandry a tsy ho adiniko mandrakizay lafa akapoky foana. oka re izay sarika dia melahy teo fa mamenatr'olona mihitsy ndry. avelao ahy tomany farany eto e. tiako loatra iandry roneny a tsy mahafoy azy a. aleo handefa tsy zakako izao ka dia ho aiza nefa e. erika amin'ny fohitra izao fa aleo any amina. inona re nataoko ahafantarany mpitandro filaminana fa izy ny namono anahy e. aleo any aminy dia hita eo e. hitako aminy ny tranony ery. ayve izy nipedesian'ny orinasany asako e. olona mba manana amin'ny maha izy azy ihany nefa dia mahavita mamono olo loatra an'ireny. Iandro fa atao misy miantso azy zany. fa iza ary zany e. sa sao dia olona hafa mitovy anarana amiko ny atsoina. dia iza koa ty vehivavy tsotsotra fitafy manantona anaty. Enao mihitsy no ilaiko ry andry a. fa ie hitako tsara ianao afaka miresaka tsara tsika ary maheno tsara anao koa fa zaho rery ihany nefa no afaka manao an'izany aminao a. misaotra ny tompo fa misy olona afaka miresaka amiko ihany. tena mila mifanampianao mihitsy ary. Angela ny antsoinao a. aleo tantaraiko anao ary ny zavatra rehetra momba ny fiainako ry Angela. ka efa fantatra amin'ny antsipiriany fa tsy mila mitantara amiko intsony ianao ka. fantatra ao ahoana. nofinao Erika ianao ary mifanahinao sisy tavelo io fa nofinao fiandrasam-paty ary an-tranonareo ary. avy any amin'ny fahoriana ianao io izao dia tsy zakanao ny tao indrindra ny nahita ny sarika ny tomany tao dia andeha eo ato amin'ny Erika ianao sady izany. tena fantatra ao tokoa. fa iza marina ianao ty e. dia inona no tokony ataoko. Zao ry andry anatanteraka iraka momba ny Erika ka nangatako aminao fotsiny dia izao. ahoana ary tompoko. andeha hiaraka ato amin'ny Erika tsika ka izany hoe resaka aminy sy ampitany afatra nampitondry anahy ny anjaranao dia manatrika fotsiny. tena tsy azoko. andao fotsiny fa ho azonao izany avy eo e. fa iza ary dia vehivavy ty e. ohatran'ny resy lahatra naraka azy ihany za zany andao ary e. aza manahy ianao ry andro fa tsy ahitanao mihitsy Erika fa izao ihany ny hitany sy resaka aminy. eny ary tompoko.
ka hoeto ary nyresaka ao ry le ramatoa ty fa maika ah. Afatra le olazaiko tompoko fa mba miangavy anao iainy tsara. Tena ramatoa mitapy mihitsy ty ka. Mba fantatrao tsara ve za? Fantatrao tsara za miresaka aminao io? Diso fantatro loatra ianao ry Monsieur Erika mpanefoefo ka manao tsinitsinina ny hafa. Manginy ianao fa mahatsiravina e. Lazao aho fotsiny izay tianao tenenina. Lazao amiko aingana fa maika aho asa. Eno tsara re. Hoy Andriamanitra hoe ilazao Erika efa be loatra amin'ny fahotany ka mila mibebaka izy. Le ty e. Ay ve resaka fanasana momba fivavahan'mbazara indray e. Aza toy izy anantsony fa valia fotsiny ah. Inafy zany fahotana be vitako zany. Betsaka loatra raha ny fahotana efa vitanao e. Raha tsy laza fotsiny ihany namononao any andro farany teo ka natsipinareo tany anaty rano ny razana. Hoay le ty e. Tena mahafanta-javatra tokoa ty ramatoa ty ah. Aleo aloha idiko mihitsy ny trano fa mahita tena androany. Idio fa tsy maninona ka efa tafitako ny afatra avy amin'ny tombo dia anjaranao ny sisa na hibebaka ianao na tsy. Zay fa vohitiko soma tsara ihany ny trano ka. Dia raha tsy hibebaka moa izany za dia anino ny tena Dia loza fa ho fongorina tsy ho isan'ny velona eto an-tantsony ianao e. Ary tsy ho elo izany. Ny tena loza koa anefa dia ianao hijaliana amin'ny farihy mirehatra-afo izay fijaliana mandrakizay raha miala ety. Tsy misy atahoraka an'izany na kely aza le ramatoa mirediredy ty ah. Hita tena tsara ty basy tsara fahany aty an-tanako ty. Tena nalefako voalohany ihany satria mahafantatra ny sekreako. Hitako tsara iny fa tsy mandaitra amiko mihitsy reny e. Ampahafantariko anao tsara koa fa anjely iraka avy any an-danitra aza ao miresaka aminao izao io. Zany ary tantafy e. Ohatray le ty e. Toa tsy naninona tokoa le ramatoa ty nefa anifana andrefy ny loha mihitsy anie le bara teo e. Nirindrina fotsiny togoaka be. Tena mpanao ody bala zany tena. Dia mbola tohizanao ihany ve fa minon'olona e? Averiko indray anefa fa tsy olona toanao za manoloana anao io fa anjely naka endrik'olona. Aleoko apaiko amin'ity sabatra ity indray teny. Zany ary tantafy. Oay. Tena tsy voakasika akory izy marina. Fa iza marina teny ty e. Miala nenina farany aminao dia andeha. Ibebaony raha tsy vitanao rehetra hatramin'izay dia raisy ho tompo sy mpamonjinao ilay atao hoe Jesosy Kristy tompo. Zaho aza sasasasana doa amin'izany resaka razam-basa zany ah. Jesosy ah, Jesosy. Sao dia mba tokony anaiky an'le afatra ianao ry Monsieur Erika. Mety famonjenanao anie zao e. Tsy mahita na mandrianao zany izy ry andry ah. Indrisy mantsy. Tsy mba mankatoa an'le afatra avy amin'Andriamanitra mihitsy Erika. Za koa mba te handresy lahatra azy fa tsy mandrena mahita anahy izy na dia manatrika eto aza. Oay, fa nakaiza tampoka teo ian'izay ve? Oay. Toa nanjavina tampoka teo le ramatoa. Tena mpanao mazia angamba izy iny ka. Ohatra fa maninona koa ary zany. Toa fanina be tampoka teo. Kay marary be ny lohako. Fanina. Fa naninona tampoka teo koa ary Erika? Oay, to misy Erika iray koa mivoaka amin'ny vatany. Sanatria ve ka mahatoatra anahy koa izy e? Oay. Toa ihany. Amifona lesy dia aza manangatra fa efa tsy aty intsony ny tontolo tokony isy an'lahy. Mandehana moa lesy fa matahotra mandehana lesy ray andry Ary mahita anahy koa ny fanahany tsy manangatra fa efa maty ianao dia mahita anahy. Ny fanahinao miresaka amiko io zao. Fa maty ahoana koa lesy ary iza koa daraboka amin'ny tany io. Ny vatanao io maty io e. Ary siko zao efa samy fanahy no mifampiresaka. Fa marina ihany zany le nilazain'le ramatoa anjely teo. Ie, marina tokoa ny voalaza fa ianao no tsy nankatoa anazy.
tena hibebaka ihany alesa raha izao raha iandry aiza ny anjely teo aiza hoa tara loatra ianao rerika sy velona ihany ny afaka mibebaka fa tara loatra ianao satria efa maty inona koa zany mampatahotra be zany ino zany loza marina fa nisy lavaka be tampoka teo ary reny misy dia vola anankiroa lava tandroka sy lava rambo mivoaka avany fa izy nareo e ary ataonareo inona ojelezy raty ojelezy raty fa tarisy reto zomy lava rambo be sy lava tandroka reto ojelezy tena lasan'ireo dia volo marina mifanahany ery tena malahelo any Erika ihany nahita azy nitarihan'ireo dia voly anankiroa any amin'ny elo eny fa na dia hoe namonina hafaty anazy izy katonao azy teo koa ilay lavaka be teo rehefa lasa izy ireo oay tony verina indray ilay tonelina boribory mazava be dia io koa ilay anjely mamirapiratra be iny iandry Angela ihany ty fa tsy afaka misehoaka ny olombelona antsony fa efa vita ny niraka ho any Erika ve ianao ihany no an'izay le dia inona ny ataoko tompoko tapitra ny fehim-potoana nomenanao afaka misafidy amin'izay ianao safidy voalohany ody any paradisa safidy faharoa kosa hijanona ety ambonin'ny tany ka hiverina amin'ny vatana nofo amandra ianao rehefa tena nandinika dia aleoko ilay safidy faharoa hijanona ety an-tany ary hiverina amin'ny vatana nofo amandra tena malahelo mafy an'ireo fianakaviako sarika manko tsara ny safidinao saingy efa simba loatra ny vatanao na tsy mpitao anaty rano ka tsy afaka miverina amin'ny tsony ny fanahinao ndray kosa dia tsy maintsy mody any am-paradisa zaniko indrisy mantsy fa misy hevitra afaka hamerenana anao ihany anefa raha tena te hiverina tokoa ianao ataovy rery an'izay zay mety fa vonina raha mety aminao dia afaka ampidirinao amin'ny vatana Erika io fanahinao dia iza zany amin'izay miverina amin'ny mahandry anao ianao amin'ny zavatra rehetra ka fa ny vatana sendrika hitafianao fotsiny no Erika endry an'izay vonina fa mbola te hiaina eto an-tany alohan'izany anefa dia misy afatra farany ty alohan'ny isa rahantsika eto meno anao na manana ianao na mahanitra dia aoka tsy hiala amin'Andriamanitra mivavaka miembena mandrakariva manetry tena trany dia tory foana ny filazantsara izay fa veloma iandry hoay marina tena tafiditra atao amin'ny vatany Erika tokoa ary lasa koa ilay anjely an'izay ary tena anoana anie za zany zany tokoa ilay nofo amandra mila mihinana sy misotro telo andro azy izay ny lasa nofo amandra indray ary aleo andalo ao amin'ny sarika aloha fa tena malahelo anazy aho zany ka efa eo aloha io ka ny tranony eo ajanona ramose miaraba anao dadany sarika tonga soa aty aminay misy Erika efa miandro ny fahatongavany se mihitsy io misy Erika hono salama tsara dadany sarika inona maresaka ka andao aloha mandrosa tao trano dia miresaka tsara efa azo lazaina hoe tomombana daholo ny zavatra rehetra ndao ary fa ao ihany ve sarika izay ao izy risia fa tena mbola votina lahelo izy mandrosa aloha azoko tsara mahazo azy fa
asaivy makaty izy fampahery anazy a. ohatra ny hoe niova be zany ty eriko ty atsoko izy avy eo fa aleo le tsika hitafa kely hoento ary ny tafy ka efa milamina tsara moa ny taratasy rehetra natanterahana ny soratra somary azonao sy sarika amin'ny herinandro ambony io zany le fotoana atao mary azo ny zay sarika ay ve tsara kosa zany ka ny tiako hiangaviana ny sedy izao hoe ahoana anana ny sedy koa ny arena sy vola ka mba aza dia ampijaliana reny zanako iny rehefa tratra ny seny tanjony aza manay ianao dadany sarika tena hiadana izy rehefa miaraka amiko za ngefa tena mivavaka sy manankina amin'ny fiainako amin'ny tompo Jesosy niova mivavaka hoe ianao tsara kosa zany tena mety niova tokoa izy na ny fomba firesiny aza tena hafa mihitsy tena ho gagy ianao raha ilazako fa efa tena manana any Jesosy avy ny lanitra ka tsy takatro misy erika fa zao aloha mihaino anao fisaorana mitafitafy natolotra ny se tamin'ny fatokisana nomesy vola be amanapitrisany ny amin'ny fikarakarana ny raharanareo sy sarika ny tompo reny tena de raina sy isaorana fotoana sisana ndrasana fa efa milamina daholo ny zavatra rehetra ilaozako vetivety aloha se efa asaiko midina eo sarika ena re de ila zao izy fa tsy erika taloha ntsony no miandry azy ato fa efa le mpanompon'Andriamanitra tsara zany se mitady avony ianao manao ahoana aloha ndry salama fa malahelo loatra no etraketraky ny sasany sarika alohan'ny tena resaka aloha de aza mihevitra hoe erika hitanao ratsy toetra taloha iny aleo aloha tonga de tsoroko ny marina fa mpiatsara velatsy ianao kalma aloha akia tsy marina zany fa efa olona hafa mihitsy ty manoloana anao ankehitriny ity fantoatra nefa ianao no ambadiky ny fahafatesany andry mitony akia aloha de noho tsara fa azavaiko anao ny marina rehetra hitanao fa tratra marina ianao de mody manampitamby afaka mihaino anavy andrina de vetivety monja fotsiny azy aleo aloha zany ilazany fanapaha-kevitra ay lazao ary fa tsy maninona sarika de tsy afaka nanambady mpamony olona mazava ory sarika marina ny teninao fa mpamony olona tokoa ty vatanitafiko ty fa za tena tompon'ny fanahy de tsy mpamony olona velively fa hiandry sakaizanao ihany hoadray tena lasa mivika ve le rangaty inona koa zany rediredinao zany sanatria tsy adala akory aho fa olona normalina tsara fa iano tsara zao lazaiko manaraka anao zao de ho azonao ny zavatra rehetra mahareta kely fotsiny lazao ianary maika de zay ny tantaraiko anao zay ny marina mety hoe sarotra aminao ny ino an'izany le anao namona ny andro aloha tena inoko zato isanjato fa le hoe maty ianao erika de nyfanay ny andro nitrao kosa aloha angano arirarira afaka siky pirofo fa izao no izy rerika hitanao ty antsy maranitra voakako ty sarika fa ataonao inona iny aza manay ianao fa tsy hamonanao sanatria tsy mpamony olona tahaka anao akory tena miangavy andria sarika apetrao iny antsy iny leo ny miainany tsy misy any andry araferiko indray fa tsy hanambady anao ary erika ratsy toetra aminoko teny ty aleoko maty manaraka any andry oka aloha zao ary misy pirofo ray olazaiko anao sady asiko fampiarana miangavy anao eno kely fotsiny ho aza hainganary fa za koa fa mainka andehany mandrakizay averiko indray fa hiandry sakaizanao za no mitafy ny vatany erika ka misy iraray nataontsika repetition ataoko ty tsika sindriny tokony anao dio azy fa indri moa tsy tonga tamin'ilay fety iny aleo de ndraiky kely ty gitara ato ty
Ahay ve sery rika ka mahay mitendry sy mihira be ohatran'izany e. oay izany mihitsy ilay hira noforoan'ny andrina mbaby sy nampangoritsana. dia raha tena erika ve za dia hay an'izany. Mihina fa marina daholo tokoa ilay nitantaranao rehetra teo e. Ny fomba fitendrinao sy ny fomba fihiranao dia hiandry marina ianao, ary firesakao sy ny angolanao dia hiandry mihitsy. Saingy ny endrikao sy ny vatanao ihany ny erika. Fa iandry ahoana ry Sarika, tena tsy azoko mihitsy zany zavatra lazainao zany ka. Iandry tokoa tery dadany Sarika. Mitafo ny vatany erika fotsiny za hitanao io. Tsy azoko mihitsy e. Fa ao tsara ve aloha nareo roa reto e. Ao tsara? Ao tsara izay dada. Fa misy fanontaniana kely ty ry andry. Hoe ahoana izay aky? Raha voavalinao tsara ty dia tsy salasala intsony mihitsy any mahandry sakaizako anao. Mihainanao ary zay e. Inona ilay vadina ataonao tamiko iny? Lazao hoe? Ilay teo am-bavahady iny? Tadidiko tsara iny aky a. Tsy hanambady mandrakizay ary Sarika raha tsy ianao no lasa vadiko. Andray! Tena za mihitsy ilay izy. Izany nafaliako marina. Iandry tokoa ianao fa mitavy ny vatany erika. Aleo ry dada omeko biso kely mihitsy izy a. Tena mahagaga mihitsy ny zava-miseho zao a. Ray volana lasa zay a, nandalo taty ianao ry Mesy Erika ka nikitika ny gotarako io, fa tsy nisy zavatra hainao mihitsy, sady tsy mahay mihira koa ianao tamin'izany e. Dia gaga ianao fa lasa nahay ny teny sy ny hira. Sady izay indray hira mandona fo ery sady ara-pilazany tsara, tena fahagagana e. Niova be ianao na toetra na firesaka aza. Ao fa hazavaina amin'ny dada tsy kelikely ihany no mahandry azy e. Miny ihany aloha zany na dia hoe mbola tsy dia mazava loatra azy e. Sady faly efa mifankatia tsara ihany nareo roa reto ka. Tena lasa farak'izay mazoto any anambady azy ry dada. Na za koa raha ny atorako izany e. Tena mahafinaritra mihitsy rak'izy a. Afaka andry vitsivitsy zany a. Dia isy mary azo farak'izay makotroka eto. Fa izao ry dada. Aleo mba asaina manatrika amin'ny fianakaviany andry. Marina izany. Ny zanany kosa ve natao raharaha dia na dia hoe mbola tsy hain'izy ireo aza amin'ny marina. Aleo mba ho avy ry zareo e. Tena mety zany e. Zao dia zao ihany a, dia andalo any anaty trano fanasana ho azy ireo. Andray e, dia arabainareo roa kely amin'izao nazahoanareo tokantrano izao e. Maharetatra ny farany a. Dia arabainareo mivady ry andry Sarika, tena nandresy. Vita ihany ny mariazinareo. Misaotra betsaka ry dada sy neny a. Tena fena faliana ny foko e. Misaotra betsaka dada sy neny a. Aty very Sarika. Mansory neny a. Ka manahoana ny tokantrano vao ato retsy a? Milama tsara ka. Iandry izao no mbola lasa nandama amin'ny fianakaviany Erika any. Na za koa aza angaika isika tsy niny mihitsy hoe Iandro no mitafy ny vatany Erika e. Ino an'izany ve raha ray aman-dreniny Erika? Efa napetraka tamin'ny tompy izany neny a. Ay ve ato neny e. Salama tsara? Salama tsara e. Manahoana ihany no momba fianakaviany Erika izany? Tena tsy ninona zareo e. Za koa moa tsy nitantara zavatra betsaka fa nolazaiko fotsiny hoe tsy Erika intsony afa olon-kafa e. Nolazainy fa lasa marary saina hony aka mila fitsaboana. Ireo ray aman-dreniny aza moa dia vakivava hoe nisy namosavy hony afa tsy maintsy ho fatany tsoela. Dia inona izany natao ry andry? Ireo ray aman-drenina koa aza moa saika tsy nino hoe ianao ry andry a. Raha tsy ilay hira noforononao mbola tsy mivoaka no hirairainao miaraka tamin'ny gitara no porofo. Zay zareo vao nino. Dia ny lakilen'ny efitranoko tsy nisy nahita raha tsy za ihany. Porofo ray koa ange iny e. Fa rehefa tena nitafa ela teo ianareo dia nampitsaivinao azy ireo ny fahasasanao.
dia resy lahatra tanteraka izy ireo hoe hiandry tokoa ianao. Fa ny tany amin'ny fianakaviana erika ny tsy hitako hoe inona mipirofo omeko azy ireo afa-tsy ny hoe tsy mahalala ninninina na momba ny orinasa nareo fianakaviana rehetra tsy misy fantatro dôly e. Dia ahoana tokoa ny momba ny orinasany Erika e? Efa niraisan'ireo ray aman-dreniny an-tanana ny fitantanana sy ny fandaminana rehetra. Everiny zareo fa very fitadidiana fotsiny aho. Dia ahoana izany? Dia inona ny hevitra? Rehefa nandinika dia andeha ho any France izay mivady e. Manan-kevitra ny anorim-ponenana vaovao amin'ny mihitsy. Sa tsy mazoto sarika? Mazoto be mihitsy aho lesy a. Izay misy an'lahy dia misy aho. Tsara mihitsy nareo mivady mandeha satria efa eo am-pelatana amin'ny manam-pahefana ny raharaha famononanao ry andry a. Mino fa tsy maintsy ho tratra hoe Erika ny navandoza. Dia tsy maintsy izany gadra fa namono ny tenako. Tena mety ho tanteraka tokoa izany a. Fa ny tompo mandama amin'ny fiainantsika e. Sady tsaroko foana ny afatra le Angela Angèle. Efa ho 6 volana sady moa izany sika ny taty a France e. Eno a, tena mandeha ny fotoana. Fa tena nisy fitahiana be aloha ny fiainantsika. Ka iny volan'ny Erika ny tady iny hoe tsika taty hoe ampiasainako. Dia nifanotsy tamin'ilay vazaha tao hoe Monsieur Sylvanot sika ka niara-niasa tamiko. Dia nahatsangana an'izao orinasa be anankiroa izao izay tena mandroso sy miroborobo tokoa. Ary ahoana marina ilay resaky Monsieur Sylvanot hoe aleo samy manana orinasa iray avy ozy izy dia samy mahaleo tena. Dia efa niekeko ka. Efa tsika manokana ty orinasa iray aty a Paris ity. Efa vita ny taratasy. Mahafinaritra lesy izany a. Ary ahoana marina ny fianakaviana ny Madahany e. Faly ery ireo ray aman-dreniko sy ny ray aman-dreninao fa andefasantsika vola isam-bolana foana. Dada sy nemy marina lesy miantso foana hoe raha oviana hono sika vao mba handalo any Madaha. Aleo alamina tsara fa ho avy foana izany e. Oay, to miantso dadanareo fa aleo raisinaingana aloha. Allo dada? Salama tsara izay aty fa nareo vadiny manao ahoana e? Salama tsara sady efa miandry ny vahiny kely aty a. Tsara kosa izany a. Fa misy vaovao tsy dia tsara taty a. Eny e, fa efa nilamina ihany aloha e. Fa vaovao inona izany ry dada? Nametraka fitoriana ho any ray aman-dreniny Erika fa hoe lasa verisaina hoany ianao izay veriny zareo fa Erika noho ny nataoko azy. Fa nilaviko hatramin'ny farany fa tsy nanao nininina ny Erika izany a. Izy ary no nanao tsindry azo lenako. Naka avoka dia nisoroana peo le nandrahoana ny Erika iny nampianoka ny fitsarana dia mba afaka madidio e. Fa efa saiko ratsy ho a. Dia tsy nitady anazy veriny fa Erika ve izany zareo? Tena nitady an'se mihitsy zareo fa za tsy nanoro izay misy an'se mihitsy aloha hatreto a. Raha mbola etỳ an-tany dia tsy maintsy misy ady foana fa aleo mivavaka mafy sy miankina amin'ny tompo an-trany e. Marina izany e. Fa hiala kely aloha fa mampamangy eo amin'ny sarika eo e. Henoko daholo izy teo fa mahireza vadiko a. Marina mihitsy ny tenin'izay hoe na manam-bola be aza dia misy foana ny mampahory. Tsy tokony hampanahy izany e. Mila mivavaka sy miorina amin'ny finoana mafy foana tsika. Safidiko ny hijanony atỳ an-tany ka manantena fa tsy maintsy andresy foana raha mbola Jesosy ny tompo. Za koa vonina hiara-miady aminao ry tiako a. Maivana be io ady manaraka io raha hoharina miady fanatrehana. Misaotra an'Andriamanitra foana ny amin'ny fitondran'ny fiainantsika. Tsy maintsy mandresy foana tsika raha matoky anazy. Tsy irery ianao sarika malalaka satria tavela ny fanaiko. Tavela ny fanaiko. Tantara nosoratany nomenina ny fandresena. Ireto avy ireo hanome aina ny tantara. Mamiratra, tahina ny lonasola, fa sara koto arbonjy. Miaraka amin'ny santatra, aina pikala ary natenaina R